mianatra eo atongotry Jesosy isan'andro. Alomerabantsika tsirairay avy indray tonga eto amin'ny fianarana ny lesona ho an'ny lehibe indray isika ho manasanao naraka izany hatramin'ny farany. Mialohan'izany nefa dia hivavaka isika. Ry Tompoandriamanitra io mbola misaotra anao raha io fa mbola maneky hiaraka aminay ianao. Misaotra anao ihany koa ny amin'ny hery izay omenao anay tsirairay avy. Na manao ahoana ny toerana misy anay dia mangataka aminao izay mba hiasanao amin'ny tsirairay avy aminay eto ary ihany koa hanambara ny sitraka ao aminay. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny lesona antsika androany dia manao ilay Andriamanitra hiverina indray ho antsika. Andriamanitra hiverina indray ho antsika. Maka isika ny Jaona 4:1-7 manao azao aminaran'i Jesosy. Aza malahelo ny fonareo, minoa an'Andriamanitra ary minoa ahy koa. Ao an-trano raiko misy toerana maro raha tsy izany dia efa nilaza taminareo aho. Fa andefa andeha amboatra fitoerana ho anareo ary raha andeha amboatra fitoerana ho anareo aho dia ho avy indray ka handray ho anareo ho any amiko ka izay toerako no hitoeranareo koa. Amen. Mbola maro ny faniriam-pahary hiaraka amintsika mandrakizay ilay teny fikasana isan'ny sarobidy indrindra nataon'i Kristy fonon'izy teto an-tany dia ilay fanantenana mahafinaritra ho Jesosy hoe ho avy indray aho izy ka handray anareo ho any amiko ka izay hitoerako no hitoeranareo koa. Aza malahelo izy. Aza malahelo. Araka ny voalazan'ny apôstôly Jaona dia ho tanteraka tokoa io teny fikasana io amin'ny farany satria voalohany indrindra ny Andriamanitsika tsy mba mandainga. Hoy ny Apokalipsy 1:20 manao hoe ary naharefy eo mahery avy teo amin'ny seza fiandrianana aho nanao hoe indro ny tabernakelin'Andriamanitra dia eo amin'ny olona ary izy hitoetra eo aminy ary ireo olony ary Andriamanitra no hitoetra eo aminy dia ao Andriamaniny. Ho tanteraka tokoa ny asa fanavotana teo amin'izay ny abeazan'ny ota no ny oaran'ny fahasoavana be lavitra. Tamin'ny mihitsy dia ilay toerana hiamboan'ny Satana fa azy dia tsy hoe havotana fotsiny fa sandratra koa. Eo amin'ity tany ity izay nitoeran'ny zanak'Andriamanitra ho andray tao amin'ny nofon'olombelona ilay niveloman'ilay mpanjaka ny voninahitra izay nijaliany sy nafatesany ratsy izay ho avaozy ny zavatra rehetra ka ho eo amin'ny olona ny tabernakelin'Andriamanitra. Koa mandritra ny andro maro tsy manam-pahatamperana raha mandeha eo amin'ny fahazavan'ny tompony voavitra dia hiderazy izy ireo noho ilay fanomezany tsy hay-ambara dia Emmanuel ilay hoe amintsika Andriamanitra. Hitantsika eo ny fanavotana amin'ny endriny kanto indrindra. Ho tanteraka ihany amin'ny farany ilay fanirian'Andriamanitra ny hiraka hiara-monina mandrakizay amin'ireo zanany. Tombontsoa goavana tokoa raha tanteraka amintsika izany. Izy tsy maintsy ho tanteraka fa ny fanontaniana ianao ve ho ao anatin'izay. Isaina ianao mandritra an'ity 3 volana ity hirotsaka an-tsitrapo hanao ny asan'Andriamanitra. Tombontsoa izany ahitanao ny fanandramana ny fisian'ilay Andriamanitra ny hiraka eo amin'ny fiainanao. Araroto io fotoana io andinihanao ny tenanao ary ny vonoana hizaran'ny lesona izay voarahanao eny amin'ireny kilasy ireny isan-kerinandro. Ankoatran'izany ny fiaikana ataonao dia ampahery anao hiasa bebe kokoa an'Andriamanitra. Fantaro ny anaran'ny olona izay mipetraka mahaoka ianao hanao fiaikana vaovao amin'ny olona izay mbola tsy fantatrao ary na mpifanolo-bidy rindrina io na mpiara-miasa io na mpivarotra io na mpitondra fiara fitateram-bahoaka io na mpiambi-tanàna izany. Manomboka tokony hivavaka ho azy ireny sika isan'andro ary anao fanamby mba hanokafan'Andriamanitra ny fonao haniry anjara, haniry handray anjara amin'ireny asa ireny. Mba ho tanteraka aminao tokoa anie izany. Amen. Ry Andriamanitra tsara indrindra izay ny lanitra,
atolotra ianao ny dera, ny laza, ny atsa sy ny voninahitra satria mendrika izany tokoa ianao. Tompo meteza ny anjelinao masina mba ho irahanao tokoa hiasa aminay tsirairay avy ka tsy hisalasala izahay fa hanambara ny fitiavanao amin'ny hafa, hitondra mbavaka izy ireny ihany koa mba hiasan'ny fanainao masina ka mba ho isan'ny voavitra ao ihany koa. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.